Misy amintsika ve hoe mianatra gitara dia tsy mety mahay mihitsy dia natao anao ity vidéo ity ary ohatra amin'ny farany fa omeko conseil omeko exercice ianao ao anatin'ity vidéo ity dia mino fa mandrapatapitra ity tony ity tsy maintsy mahay gitara ianao. Anisany antony voalohany dia ny problème amin'ny resaka indépendance. Inona zany zavatra zany? Tsy miaraka le atao amin'ny main gauche sy le atao amin'ny main droite. Ohatra hoe mailaka be ny atao amin'ny main gauche, ny atao main droite nao nefa mbola meda be mihitsy. Dia izay ny antony ilana an'ilay exercice na indépendance ka ohatr'izao ny atao. Ny atao amin'ny main gauche ampanaovintsika 1 3 4 dia ny atao amin'ny main droite ataontsika midina miakatra. Zany hoe ny ankibe mitendry midina dia ity mitendry miakatra ohatr'izao zany. Zany hoe 1 3 4 ohatr'izay dia miakatra ambony dia miakatra dia miakatra dia miakatra dia miakatra. Folahanao amin'iny zany le tanana. Zany hoe ampiasainao zany reto satria reto ny tena ratsan-tanana iasa atao amin'ny main droite dia ao amin'ny main gauche izy rehetra anankiefatra reto. Toy izantsika le exercice lasa ohatr'izao zao izy teo dia misaka. Anjaranao ny manohy anazy. Izay ny resaka indépendance dia iny exercice iny no ataonao mba hampafolaka an'ilay tanana. Exercice faharoa ahatonga an'ilay tanana hoe hifampisynchrone ny ato sy ny ato dia ny 2 4 zany hoe ity majeur ity indray ny ampiasainao dia lasa ohatr'izao izy hoe 2 4 foana zany. Raha eo ampanaovana an'ity exercice ity ianao ka marary ny tanana reraka be, raha reraka fotsiny tsy manino fa raha sady marary mividiana ianao corde malefaka. Ny corde malefaka tsy hoe asia ohatran'izao anazy zao dia égal mafy fa ny corde malefaka dia zay corde mifanaraka amin'ny gitaranao dia iny no ataonao zany. Rehefa tsy mifanaraka io dia mafy be foana. Tiany anaty zao le corde le tokony makarary tanana indrindra satria le ngeza indrindra ny ataoko nefa mbola tsy makarary tanana ihany. Dia raha mbola tiako alefaka dia afaka soloko le corde. Ohatr'izay le izy. Anisany koa antony faharoa mahatonga ny olona tsy mety mahay gitara dia ny tsy fahaizana mianatra hira. Rehefa mianatra hira dia raha ohatra ny mbola vao manomboka ianao dia ny couplet sy ny refrain ihany aloha no ianarana. Dia rehefa manomboka zatra indray ianao dia asianao intro, couplet hatramin'ny refrain dia iny no ataonao foana dia mizatra ianao. Ohatra ny dia tsika hianatra hira ohatra hoe na 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 ohatra dia mbola tsy asianao intro aloha le izy fa tonga dia avy hatrany dia manao le couplet sy refrain ianao. Dia rehefa mianatra anazy andramondramo kely daholo hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany le izy dia rehefa avy andramandramana dia jerevy hoe aiza ny tena mahasarotra an'le izy dia iny partie sarotra be iny ihany aloha ianarana dia vitsy zay vao ianaranao izy rehetrarehetra. Fahatelo anisan'ny manamora ny fianarana gitara ny famolanao an'ity ratsan-tanana ity satria rehefa mailaka le tanana dia izay ampanaovinao anazy dia vitany daholo. Dia ndao ary folahantsika ny annulaire-ntsika. Ohatr'izao le exercice 3 4 dia ohatr'izay ataonao. Dia rehefa mikotrana anazy ataovy miadana be. Dia tohizanao hatrany amin'ny farany. Manarak'izay dia rehefa mianatra gitara ianao dia aza mifidifidy hira na jazz na blues na hira gasy na salegy na inona dia izay hita ka misy manora dia andramo daholo fa aza hoe satria za avy any amin'ny faritra dia hira tsapiky be ihany mety aminah na hoe satria za avy eto Antananarivo dia bagasy be ihany tiako fa mila mivelatra mozika gasy rehetra sy mozika vahiny rehetrarehetra isika rehefa hianatra ka tena hoe te hay aingana be. Dia rehefa mahay ianao dia eo amin'izay ianao manomboka mivelatra.
de amanaraka toizantsika ny conseil fa de mirary soantsika rehetrarehetra ary ohatrany ny page de azadino ny manao partage sy mametraka commentaire amin'ity video ity. Misaotra tompoko.